Rehefa fety tahaka izao dia tsy vitsy ihany koa ireo olona izay misafidy ny miara-mivoaka kely amin'ny namana na ihany koa miaraka amin'ny fianakaviana. Na resaka tokoa ny teny rehetra teny androany araka ity fanadidina. Izay hoe teny namana velo Gislain sy mamirasoanay vao amintsika ity. Maro ireo olona izay misafidy ny mivoaka kely miaraka amin'ny fianakaviana na miaraka amin'ny namana androany. Hatreny Ambojatova na Lakely ary Anosy dia maro ireo olona nitamzotra sy niara-ny fety ary niara-ny faly tamin'ny fianakaviana sy ny namana. Zavatra sy safidina manokana tsy dia mandany vola. Tsy mba nentina tany amin'ny toerana ohatra hoe misy maro sy ny tariny mba hijaran'ilay zavatra fanaon'ny miaramila sa mbola mety trompe-taona ny saka. Tsy mety aminay izay zazakely dia tsy mety fa anosika be rehefa mivoaka sécurité koa tsy afaka dia matetika. Tsy ny avy eto Antananarivo ihany fa maro koa ireo avy any amin'ny faritra hafa izay tonga eto Antananarivo amin'izao fotoana izao mba hankalaza ny tsingeritaona ny verenan'ny fahaleovan-tena malagasy. Tsy fianakaviana iray ity dia avy any Moramanga mba hijery ny fety eto Antananarivo. Izay izany vahiny dia vao sambany mety dia mbô eo ny fialamboliny ankizy. Dia matso manko efa hita foana dia vahiny iray izany mbô tena ankafiziny dia zaza hiakatra anao fety mihitsy sady mitsidika ny ankizy moa no manararoatra amin'ity misy azao dia vao mijery anio. Ankoatry ny eto izao nijery afomanga ve malarivo? Mijery izay. Aiza nareo no mijery? Tarika akaiky ny kotista rehefa any no akaiky anay dia kotista misy foana. Misy koa ireo vahiny avy amin'ny faritra Fianarantsoa iny izay tonga manokana eto Antananarivo mba hiara ifety amin'ireo malagasy mitovy aminy. Dia efa mandehandeha fotsiny izany mba mahafinaritra raha ity dia efa mandehandeha fotsiny fa sisy hoe mitrafidy fa dia efa tia fotsiny mba mahafinaritra mahafinaritra raha. Nahitana karazana fialamboly maro na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe ny toerana maro teto Antananarivo. Ankoatra ny Maso, Tetsimamasinana dia tsy ambakany izany ihany koa ireo karazana kilalao izay nentina na malifaliana ireo ankizy.